vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba Nanisik ang punyang palay aming miarabantsika mianakavy manaraka ny fandarana aterina ny fiarabana sy ny firarintsoa amty herinandro mahafinaritra ity indray zany pasteur fandeferana no mandroso tokatrantsika mianakavy ny fandarana vahaony oloko no totosainay eto am'izao fahita lavitra sy onjabeo izao milohan'ny zavatra rehetra dia ivavaka isika ary aorianany vavaka dia amaka ny ten'Andriamanitra sy ny soratra masina iresadresantsika ilay atao hoe fanampandrava na fanahy mamotika fiainan'olona maro kanefa tsy nahitan'olona maro vaolana ary Andriamanitra dia efa nanome toko fa zay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana ndao ivavaka isika dia aorianan'izay hitrao amin'ny soratra masina sy ny vaky teny isika raha io makasitraka anao indrindrany amin'ny fahafahanay mifampizara fahafahanay mitondra ny teninao mitondra ny filazantsaranao ary mitondra ny afatrao manerana an'izao tontolo zao tay manokana tompo zao fandarana zao ary hiasa feno ianao anao zava mahagaga ianao hitsinjo anay ianao hitany mpanomponao aoka ny fony olona ho tany lona ka nireny teninao mandroso Jesosy eo fa voninandreanao zahay amen eny tompoko ny tsara mariana ry havana dia misy ady misy olana misy faharavana maro isan-karazany zay mamatotra fiainan'olona mahazo olona ka ny zavatra mitranga dia zao tsy hitan'ny olona zay lalanao ambany fa ny soratra masina kosa dia mampianatra atsika mizara amitsika ny fahalalana zay efa niainan'ireo mpanompon'Andriamanitra tany aloha na efa hitan'ireo mpamina ny tany aloha fa hitranga am'izao vanany faran'izao ka izay no iresantsika androany ny atao hoe fanampandrava inona moa no atao hoe fanampandrava ary inona no zavatra mitranga rehefa tratran'io fanampandrava io ny olona anankiray ndao vakitsika ny apokalipsy toko fahavalambeny folo apokalipsy toko fahavalambeny folo eo amin'ny andeny no faharoa vaky toy izao ny soratra masina rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe rava Babilôna lehibe ka tonga fonenany demonia sy fieren'ny fanahy maloto rehetra ary akan'ny vorona rehetra zay maloto sy ankahalaina iresaka ilay hoe fanampandravintsika teto de Babilôna no hitan'ny famonanena sy hitan'ny fanambarana ao amin'ny apokalipsy zay nisoratany Jaona hitany Jaona tamin'ny fahitana hoy izy manao hoe nisy feo mahery nanao hoe rava Babilôna ary rehefa rava Babilôna dia zao ny zavatra nitranga ry havana nanomboka lasa fitoerana demoni fitoerana fanahy maloto zany hoe ny nanamboaran'Andriamanitra amin'ny Babilôna dia fanjakana matanjaka fanjakana lehibe fa rehefa rava Babilôna dia lasa toerana fanahy maloto betsaka amin'ny fiaina tokantranon'ny olona no mandalo faharavana ankehitriny betsaka amin'ny fiaina tokantranon'ny olona no mandalo fampitehana ankehitriny betsaka amin'ny fiaina tokantranon'ny olona no mandalo olana goavana ary eo andala-paharavana rehefa mbola mivavaka ianao tonga ao am-piangonana ianao fa le fanahy efa ao anatinao le fanahy ao an-tranonao dia any am-piangonana ianao matsapa famelombelomana any amin'ny toeram-pivavahana ianao matsapa fahasalamana tsara fa vao mody ao an-trano ianao dia tratra ilay atao hoe fanampandrava dia lasa fitoerany demoni tadidio tsara ry havana ny olona anankiray na miezaka manao ahoana aza mitady vola rehefa hitoerany ty atao hoe fanampandrava ity na ray mpianakaviana na ray mpianakaviana na zaza ao an-trano hitoerana fanampandrava
de manomboka amin'ny alalan'ny olona io no mampitotongana isan'andro san'andro ny fiainany ary ny fiainana izy menakavy. I olona io no mandany ny volam-pianakaviana rehefa marary. I olona io no mandany volam-pianakaviana niditra tany anatin'ny fonjana nangalatra nanao foana. Misy fanampandrava io, indre mandeha io navotana, indroa io navotana, fa fanitelo fanefany efa lasa fanahy le zavatra. Hitantsika tsara fa anisany olana goavana sedrainy tokantrano ny tsy fahafantarana. Ozy izy ny teniny any amin'ny bokyny Osea manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisina, tsy fahampiny ny fahalalana. Tsy fahampina fahalalana. Ianao zany meritreritra manao hoe zanaka pasteur ty fa de ampina foana, de karakaraina foana, de toanana foana, de izy mbola kely ny nono, izy lehibe nampianarinao, izy lehibe mbola mipetraka atao tranonao tsy miasa fa ny velominao tao, nandeha ny fotoana. Io efa misy fanampandrava ary efa lasa fitoerana demoni. Fantatsika tsara misy le atao hoe tranorava. Reny tranorava reny de zao lasa toerana filokan'ny olona, lasa toerana fitsangajangan'ny olona, lasa toerana fanaovan'ny olona maloto satria rava le trano. De toy izany ihany koa nahazo any Babilôna. Zao lazay manao hoe rava Babilôna lehibe, zany hoe tanàna ngezabe, firenena ngezabe fa rava. Satria nanino nisy fanahy tao, nisy zavatra ohatrany neritreritra izy manao hoe Andriamanitra zany angezy. Tsisy dikany. Ary mijery ny tantara Babilôna tsika de mpanjaka ny rehareny mpanjaka tao, olona nihevitra ny tena ho Andriamanitra ny mpanjaka sasany tao. Ravan'Andriamanitra Babilôna tamin'ny alala faminanina no mitranga. Ary rehefa rava io tanàna ngezabe io de nanomboka fitoerana demoni. Ozy izy mivolaza ao amin'ny misy dikateny kely zay manao hoe lasa trano maizina, lasa toerana maizina, lasa toerana maloto, lasa toerana misy fampitehana. Io le tokantranonao io ihany angeny anareo tsy mifindra trano e, trano namboarinareo mivady io. Taony nisy fifaliana, taony natsangananareo zavatra maro, taony nisy fiadanana. Fa am'izao tsika miresaka zao, ao no misy fampitehana, ao no misy faharavana, ao no misy fahoriana indrindra. Tsy te hody ao ianao fa aleonao any amin'ny rafozanao, aleonao any amin'ny ravavinao, aleonao mandeha any amin'ny fianakaviana satria manino any no misy zavatra tsaratsara nieritreretinao. Ny fanampandrava dia miainga avy amina zavatra tsy napoizina. Ianao meritreritra hoe zavatra sendra nandalo, olana sendra nitranga, fa le izy efa mivadika fanahy, aretina kely anankiray, io no nandano ny volanao ray manontolo, namidy ny fiara, namidy ny trano, namidy ny fananana, hatramin'ny tsena fivarotana nampidirana vola, namidy mba hamonjenanao satria manino misy fanahana faharavanao. Nanana tikotiko ianao teo, namidy ny tikotiko satria misy fanampandrava. Nanana posiposy ianao teo, namidy ny posiposy, misy mangalatra ho azy ny posiposy satria misy fanampandrava ao. Ary misy fanahy mandrava fiainanao fa ianao tsy tonga saina, mila vavaka malaky ianao. Manasanao izahay iarana amin'ny trano fivavahana voalohany manerana ny Tamatavy, fotoam-bavaka Alarobia sy Alakamisy ary Sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina, manerana ny trano fivavahana voalohany indrindra amin'reto toerana goavana be anankiroa reto Mangarano, Foibe Mangarano eto amin'ny 200 metatra mitsofoka ny Damaskosy, ary a Foibe faharoa Kiriry abitany Bazarmaina eo amin'ilay toerana antsoina hoe Paradise teo aloha. Tsy zareo no manatotosan'izao fandaran'izao fa eto ihany koa ny pasteur Nyandry zay miaraka amin'ny tena koa miarabanao pasteur Nyandry. Ina tompoko miaraba ny pasteur David Fandefera de miaraba ihany koa ny mpijery ny fahita lavitra, miaraba ihany koa ny mpiainy onjam-peo satria izao fandaran'izao dia sady mandeha amin'ny onjam-peo ihany koa. Isorana tompo ty fotoanandroany ity zay efa ianaratsika sy andraisatsika ten'Andriamanitra zay efa noetiny pasteur David Fandefera teo tanatin'ny fanazavana fofoy ary io indrindra pasteur mahatonga ny idiratsika lalandalo anatin'ity fanazavana ity hoe misy olona efa tena miaino anatina fampitehana fa tsy mety tonga saina hoe inona ty zavatra mahazo azy ty. Misy olona mezaka mitady vahaolana amin'ny hevitra maha-olombelona, mampiasa vola, mampiasa ny fomba rehetrarehetra mba ahafahana manarina le zavatra mitranga eo amin'ny fiainana. Nefa zavatra mampalahelo de hoe arakaraky ny ezahany ohatra vao mainka isy le fampitehana eo amin'ny fiainana. Ka io indrindra mahatonga antsika mila mahafantatra ny ten'Andriamanitra hoe inona ty zavatra mitranga aminao ty, inona ty zavatra mitranga ity, inona.
hoe sao dia karazana oziny efa manomboka tafitrana karazana fanahy araka rehefa noriasan'ny paster Davida fandeferany teo fa indraindray io karazana fanahna faravana io fanamandrava io rehefa manomboka tafitra ao anatin'ny olona anankiray de zao ninina ezaka ataonao ninina karazana zavatra ataonao de zao ohatrany tsy matsapa mihitsy hoe ohatrany arakaraky ny ezanao ngeza ezanao mafy vaika mempitongana ny fiainanao ka eo indrindra no mila matakatra ianao hoe sao de efa resaka tontolo sao de rehefa resaka ara-pana ity zavatra mitranga eo amin'ny fiainako ty sao de efa resaka ara-pana ity zavatra mitranga ity ka ny vahaolana tompoko de zao tsotra ihany mila ianao manatona an'Andriamanitra mila ianao manatona an' Jesosy ary zay ny vahaolana farany araka ny ten'Andriamanitra ny bokiny Ezekiany fa Jehova ihany no afaka manorona indray la efa rava afaka manangana indray zay efa rava zany hoe ninona karazany zavatra rava teo amin'ny fiainanao ka androany vao mandray ty fandarany ty manomboka matsapa teny ianao hoe sao de mba zay ary ty zavatra mitranga amin'ny fiainany ity niezaka nampiasa vola ianao niezaka nampiasa ny fahaizana niezaka tamin'ny fahafantaran'olona maro isan-karazany fa zao araky niezaka nataonao vao maika ny totongana amin'ny fiainanao ity fotoana androany ity fotoana iantson'Andriamanitra anao ampahafantarin'Andriamanitra anao ny zavatra zay mitranga eo amin'ny fiainanao hoe maninony ty zavatra mitranga ity tadio tsara avana fa matoy zavatra io mitranga de zao misy vahaolana ao am' Jesosy ao amin'Andriamanitra ihany no vahaolana azo antoka anaremana ny fiainana io misy fotoana ndray am'izay mahita olona tena raha ny fijeran'ny olona de hitanao hoe olona tena miezaka tena resaka fidadavam-bola izy tena azo lazaina misy paster hoe olona manana maizy azy mahay mitady vola mahay manao nde aktivité maro isan-karazany fa ny zavatra hita soremarika de zao ninina ezaka ataon'ny olona io de jereo ohatrany tsy misy zavatra mety mitsangana za mihitsy mahavita zavatra kely matsangatsangana zavatra kely de zao hoe podika indray mba manomana projet manomana zavatra kely fa rehefa tonga amin'le toerana tokony mba hoe anatateraka le izy de zao misy karazana retina tonga tapoka zany de tsy mijanona mihitsy inaretina iny raha tsy rava indray le vola mba nangonina tsy mijanona mihitsy le retina hoe tsy mety salama mihitsy tsabona any amin'ny dokotera atao daholo karazana fandanina rehetrarehetra io fa zao raha tsy lany tateraka indray le vola zay vao miverina ny fahasalamana normal le olona anankiray ka mahatonga saina mahita trangan-javatra ohatran'izany ka betsaka andreto olona mahita ty fandarany ity maheno an'izao fandarany zao no tratra zay trangan-javatra zay zany hoe miezaka izy teo amin'ny resaka fidadavam-bola miezaka izy teo amin'ny resaka asa zao rehefa tonga amin'ny fotoana tokony ananganana le projet tokony anatanterahana le zavatra atao de zao misy karazany zavatra mitranga tapoka indray ary tsy apozina ihany ko fitrangan'le zavatra de zao lasa mikorosofana indray de mandeha foana ny taona mandeha ny volana zao tsisy nininona mitsangana tsisy nininona vita tsisy nininona tanteraka ka androany zay manatsonao ny anaran'i Jesosy tonga avy am'ireo fotoanareo ny alarobia sy ny alakamisy atandro amby 12 etsa antravovanavahany oloko etsaka iriry etsa amparatezitsy eo aloha na eo ampitany bazary may hianatritsika ary tsy vitany hoe hianatra fotsiny fa ivavaka ao anao mpanompon'Andriamanitra zay afaka hiara-iasa sy afaka hanosika anao amin'ny lalàlan'ny vavaka satria tsy mety misy olona mieritreritra hoe azo ataona mangatabavaka tena azo atao mangatabavaka tompoko azo ataony mandefa SMS fa zao tsara raha tonga any mihitsy vatatenao mba misy etaeta ao anatinao mba misy fahavononana ao anatinao mba te hiala am'izay zavatra zay misy etaeta ao anatinao mba te anatina mpanompon'Andriamanitra ifampiresaka amina mpanompon'Andriamanitra zay manko tsy hoe mivavaka ao anao fotsiny fa mba manadiady any ko hoe mba te hafantatra hoe ina le trangan-javatra misy ahoana ny fomba tokony anampinanao amin'ny lalàna torohevitra sy amin'ny lalàna vavaka mba ahafahana manampy anao ahafahanao manangana indray zay rehetra rava teo amin'ny fiainanao tadio fa Andriamanitra de miantso ny olona anankiray ary nandray koa io tsy takatry ny olona ndraindray hoe rehefa mitranga ny olana rehefa mitranga ny zavatra takan'izany de hoe hoeverina fa zavatra tsy maintsy hitranga fa nefa tadio fa ndraindray ao anatiny io ihany ko no fotoana mba hiantson'Andriamanitra anao ary misy zavatra tsy hahitanao vahaolana mihitsy raha tsy tonga ato amin'Andriamanitra ianao ao anatiny io zavatra mitranga aminao io zany no manatonan'Andriamanitra fa eo Andriamanitra no amesosokevitra anao ary fantatra ao an'izay hoe misy tanan'Andriamanitra miaraka aminao misy fomba an'Andriamanitra miaraka aminao izy fisokafany io lalana zay tsy natanao vahaolana hatramin'izay io tsy natanao vahaolana niezaka tamin'ny fomba rehetrarehetra nefa zao tsisy nininona avitanao araka voalaza ten'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy teo fitoko 20 fa rehefa manomboka tafiditra zay karazana faravana izay
dia manomboka tafiditra ireo karazana fafambaraka, manomboka tafiditra ireo karazana zavatra maro zay tsy noeritreretanao hitranga ihany koa eo amin'ny fiainana. Misy olona manko pasteur rehefa manomboka lasalasa amin'ny fiainany dia misy fotoana ohatrany hoe manadino an'Andriamanitra zana dia toka efa atao amin'ny famponan'ny tompo izy, dia manomboka manadino an'Andriamanitra dia manomboka misy zavatra mitranga tapoka na tafiditra tapoka anatin'ilay fiainana, dia miverina fa hoe zavatra tsotsotra fa zao mila manatona an'Andriamanitra ianao amin'ny fonao rehetrarehetra, amin'ny sainao, amin'ny fananao rehetra, ary rehefa tonga anatin'ny tranon'Andriamanitra ianao dia zao misy toromarika omen'Andriamanitra anao ary misy torohevitra omen'Andriamanitra anao. Za eto ty laza foana hoe ny vavaka tsy vita vavaka fotsiny, hoe vavaka fotsiny fa misy toromarika ary misy tenin'Andriamanitra. Zay moa no mahatonga antsika hoe tarihan'ny tenin'Andriamanitra satria miainga ao anatin'ny tenin'Andriamanitra daholo ny fiainana zanak'olombelona rehetrarehetra. Ka raha sitraka ao zany no manaraka zay lazain'ny tenin'Andriamanitra dia zao mora aminao nanarina ny fiainanao. Fa raha ohatra ka miolana araka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny boky Deutéronomiamy fa raha miaino tsara ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao ianao dia izay vao marina anao tsy hodrany rehetrarehetra. Fa raha miodina miala amin'ny tenin'Andriamanitra dia zao zavatra mifanohatra zay tsy hodrany zay mitranga amin'ny fiainan'ny olona. Ka natoka pasteur fa manana ianao no anohizana zay teny zay milohan'ny idirantsika anatina famarana satria ny fotoanantsika tsy dia azo valam-parana fa fehezina ihany. Ka matoka hoe misy teny ianao fa hitako hoe manitianao ty laza zay zavatra napetraka ny tompo ao anatina indray. Pasteur David Fandeferana. Makasitraka pasteur Nyandry, ary zava-dehibe zay fanazavana nentinao zay. Le olona ne pasteur le tsy takatry le olona ndraindray, tsy le projet ny olana, tsy lay zavatra natsanganao ny olana, fa le fanampandrava ao aminao ka na inona ao atsanganao dia tsy maintsy rava foana io pasteur. Misy rahalahy anankiray zay atomboko amina fijoroana vavolombelona tsotsotra aloha, mpitondra bosy pasteur Nyandry no asany, dia nanangom-bola izy mivady. Ny vehivavy zany mivarotra, ilay lehilahy mitondra bosy. Rehefa mitondra nytony posy bisikileta itony zareo ilay rahalahy dia ilay vatany mivarotra, dia ny vola azo amin'ilay posy aloha ny versement dia atao sakafo isan'andro, fa ny vola azo amin'ilay tsena kely fivarotana angonina dia hoe ny programme zareo pasteur hividy posy. Tonga ozy izy pasteur vory ny vola tamin'izany, narary ny zanak'ry zareo anankiray. Zany hoe izy reo tsy netrehitra mihitsy hoe isy aretina hitranga oatra zany, fa le vola zany vao tonga ny angonangona narary ny zaza anankiray. Lany le volana posy pasteur, le vola saiky hividianana posy mijanona ho azy le aretina, satria vola moa lany dia automatika ianao rehefa lany ny vola ohatrany somary makaina kely zay ianao amin'ny fitsaboana. Fa raha mbola misy io vola io dia mbola miazakazaka mitsabo ihany ianao mitady vaholana. Nagaga ozy izy mivady rehefa nanantona mivavahana, satria maheno fandarana toy izao tamin'ny radio moa tamin'izany fa tsy tamin'ny télé toy izao na ohatrany tamin'ny radio. Dia izao ny zavatra nitranga pasteur Nyandry, izy mivady reo ihany fa tsy nisolo toerana, tsy nisolo vehivavy hafa. Rehefa nanomboka mivavaka midelivrena ilay vehivavy tao amin'izy mivady zany izy karazana fanampandrava avy any amina ray aman-dreny avany. Zany hoe zareo reo zany tsy mahavanina zavatra zany, mitsipozipozy, tsy zarazara, zay mihitsy ny mahalaza azy. Rehefa nanomboka mivavaka izy mivady, inona zavatra nitranga pasteur? Enim-bolana izy mivady nanangona le vola dia marary le zaza atao anatin'ny ray volana dia lany le vola. Fa rehefa mivavaka izy ireo 3 volana monja ny fanangonam-bola. Zany hoe le asa fivelomana ny nitahin'Andriamanitra. Lay lehilahy mbola nitondra poson'olona ihany, ny nitahin'Andriamanitra ihany koa. Mahita karazana client moa zany filaza azy abonnement reny zany dia nahazo abonnement tsaratsara isam-bolana. Zany hoe nisy accélération pasteur satria afaka le fanampandrava. Zay zany ny zavatra tokony ho fantatry ny olona pasteur, tsy le projet anao ny tsy nety, tsy lay asa nataonao ny tsy nety, fa le fanampandrava no ao. Ary rehefa tonga ao izy hoe ravy Babilôna dia zao ny zavatra mitranga, lasa fonena ny démonie. Jereo tsara pasteur le zavatra lazain'Andriamanitra, lasa fonena ny démonie. Zany hoe rehefa misy faharavana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray na varavarana azo ny devoly idirana, lasa misy toerana ipetrahany ao. Ary faharoa manarakarak'izay, lasa fieren'ny fanahy maloto. Zany hoe misy fanahy maloto be dia be pasteur Nyandry mipetraka ao amin'ilay toerana sy ilay tokantrano, mipetraka ao amina toerana sy tokantrano, ary indrindra azadino mipetraka ao anatina olona ny fanahy maloto, mipetraka ao anatin'ny olona ny démonie maro isan-karazany.
rehefa tratra lay to hoe fanampandrava ny olona anankiray pasteur ihany ny olona ne pasteur ity ndray tantara ny fanohatra be am'le teo vehivavy anankiray mpanan-karena ny vadiny moa izy rery nahita fandarana toy izao de nanapa-kevitra hivavaka ny vadiny tsy mino an'izany hoe fanampandrava tsy mino an'izany hoe asana devoly tsy mino an'izany hoe délivrance fa sy resaka be an'ny paster zany ny an'ny paster lazay ny devoly daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy atompoko mampafantatry tsika pasteur ihany hoe reto misy zavatra mitranga tsy tsaronao ve fa isaky mifaramvolana ry ty ndray zany mpanan-karena pasteur olona manany maizy azy mpiasa mpanjakana fa zao ny zavatra tranga pasteur ihany rehefa tratra le fanampandrava izy mivady hoe ilay vehivavy zany no mitantana le vola ilay lehilahy mikarama isam-bolana pasteur ihany tonga ny karama de raisiny le vehivavy tsara le lehilahy tsy manitsakitsaka le lehilahy tsy mampirafy fa isaky ny tonga io vola io pasteur zay ny fanazavale anabavy de misy marary ny fianakavianay na ny avany am'le lehilahy zany na avany am'le vehivavy misy marary foana ny ilany andaniny isak-ilany na ihany koa misy fahoriana misy maty tsy possible pasteur hoe isaky ny isam-bolana de misy marary na misy maty foana zany zavatra zany pasteur efa tsy normal tsy naturel ntsony zany zavatra zany fa efa zavatra tontolo ara-pana misy ny surnaturel omin'Andriamanitra misy ny surnaturel aty amin'ny asana devoly hoe ohatry ny aretina pasteur ny mitranga de ny olona metrehtra aretina io fa io asana fana lasa fieren'ny fana maloto ao pasteur lasa misy fanampandrava pasteur tafapetraka ao ka isaky mifaramvolana fantatry le devoly ange hoe io ndray anao fanandray vola fantany tsara mihitsy hoe nandehabe ny tsenanao tamin'ity herinandro ty ho avy zao 26 juin nandehabe ny tsenanao ho avy ndray ny anina de fantatry le devoly tsara misy zavatra angezabe tsy maintsy hitranga ndray de eo anao vao tonga saina aminy hoe zay le toritenin'ny pasteur tamin'ny fahita lavitra sy tamin'ny radio mila vavaka ianao mila n'Andriamanitra ianao ary tsy ianao rery tsy hoe za efa vavaka pasteur za fa manam-panompon'Andriamanitra mahatanjaka misy lehilahy n'Andriamanitra goavana misy olona tsy natsona ao am'izany tompo no zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana fa maninona ny trano fivavahana vaony oloko matetika am'resaka eto pasteur andry asana devoly matetika am'resaka fanamanambady fanampandrava reo karazana fanamanakorotana am'tokantrano satria atao anaty baiboly misy an'izany resaka rehetrarehetra zany ny baiboly zay torinay aminao vakio ny apokalipsy toko fa 7:10 amin'ny 2 fa rehefa rava babilôna de lasa fitoerany demoni lasa fierena fanamaloto arozy izy akan'ny vorona rehetra zay maloto sy ankala iny hitanao le tokantrano ihany ho ihany le tsenanao io ihany misy olona pasteur vehivavy akiray zay nanany maizy azy tsy mety tamana eo an-tsena petraka kely eo an-tsena de lasa isaky ny tonga eo an-tsena zany de ohatrany hoe tsy de mazoto malalaise tsy mahazo aina tsy mahazo azo aina isaky ny tonga eo an-tsena fivarotana ary io tsena io pasteur tsy aiza akory fa ao atokantrano zareo ihany manao antony grossiste varotra antony fivarotan-tsakafo tony PPN moa zany ngamba malaza azy angakaingana kokoa zaho zay izy pasteur rehefa nivadiko ny mivarotra eo tsy matsapa an'izany zavatra zany rehefa ny zanako nivarotra eo tsy matsapa an'izany fa efa zany tonga ao an-tsena tonga de ohatrany hoe seposepitra tsy mahazo aina de nijerena de ohatrany hoe arerahany zany pasteur zay moa filazan'ny olona azy misy karazan-javatra pasteur ihany re ty ampamaranana zay te ilaza aminao efa fanampandrava io mahazo anao io efa devoly mandrava io mahazo anao io efa devoly mamotika io mahazo anao io fa ianao mieritreritra manao hoe aretiny ty aiza ve de isaky ny faramvolana ianao de tratran'io foana aiza ve de isaky ny mandamindamina kely hoe milamindamina kely mangonangom-bola kely pasteur misy mpivady zay nanao trano efa resahako teto zany tamin'ny fandarana tany alolo tany nanangana fototra mbola nilamina tsara nitsangana ny rindrina nilamina tsara nitsangana ny tafo mbola nilamina tsara vita amin'ny varavarana loko pasteur lokona trano no nampiady azy mivady satria le fanahy mipetraka tao nitomboka tamin'izany hoe vidy loko le vehivavy pasteur iandry tsy tia lay lehilahy le loko fa mividily le vehivavy vola tao atokantrano no vidianany azy io netomboana ady pasteur iandry ohatrany hoe mampiresaka ve anao zany pasteur tsy atompoko zay te ilaza aminao marina de marina tokoa fa io fanahy io rehefa tafiditra ao anatin'ny olona io asana devoly io rehefa mahazo anao io asana devoly io rehefa manjaka ao amin'ny fiainanao
fanampandrava ny ilazantsika azy de zao ny zavatra mitranga na inona tsanganao na inona taonao na inona paster andry ezaka na indrambola izy ianao na indrambola izy de tsy tafavoaka mihitsy satria maninona misy ilay atao hoe fanampandrava tafiditra ao aminao ary lasa fitoerany demony io nareo mivady lasa miady lava io nge so de verinao fa mandendeo azy io tandremo fa misy fanampandrava tady hiditra ao io nareo mianakavo ohatra mitady korotana io misy fanampandrava misy karazana ankohonana pasteur rehefa tsy manam-bola amy ray saina be fa rehefa manam-bola ady ao an-trano satria le fanany mandrave le fanany ry havana malalo amin'ny tompo mitady amotike inona moa ny tiako lazaina Andriamanitra tena mampafantatra ny mpanompony an'izany za manasanao sabotsy amin'ny 7 maraina ny pasteur andro no hitondra antsika anaty vavaka famaranana fa za manasa sabotsy amin'ny 7 maraina eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko amangarano faharoa mitsofoka amin'iny 200 metatra miala eo amin'ny arabe any Damaskosy io zany ho an'izay tsy mahita de manontany ianao tikotiko na posiposy eny amin'ny mangarano eo amin'ny Damaskosy zay fotsiny teneninao de tonga de mora ny mahita azy de misy akay eo mitsofoka 200 metatra ho an'ny eto Akiriry kosa de ao amin'ilay tsony hoe Paradise teo aloha na ampitany bazary may Akiriry iny kanal manelanelana ny mangarivotra avaratra sy Akiriry iny io no mitsofoka ianao de mahita trano fivavahana vaony olo koa ngeza de ngeza sy malalaka izany ary tsara ihany koa manamarika eto mangarano isan'andro amin'ny 5 de misy fotoam-bavaka isan'andro eto Akiriry ihany koa amin'ny 5 de misy fotoam-bavaka ho anareo mpiasa ho anareo manana asa tena mba mivarotra ianao amin'ny atoandro mety tsy afaka ianao amin'ilay atoandro amin'ny 12 iny de tongava amin'ny 5 fa misy vavaka afaka atao anao ihany koa mitovy daholo ihany fotoam-bavakantsika fampianarana ihany koa dia miresaka momba an'izay avokoa misy tena Andriamanitra anafaka anao tadideo fa mila toromarika ianao araka ny teny pasteur andro teo minao fa mazava de mazava aminao lay atao hoe fanampandrava fana anankiray miditra ao aminao mangingina ary mamotika anao amin'ny fomba mahatalanjona tsy takatra ny sain'olona nahagaga fa mpanakarena iny teo aloha nahagaga fa nanana ny maizy azy izy teo aloha fa zao ankehitriny zao lasa mpindrambola lasa mpangataka lasa fianakaviana indray mba miantra anao na hanina hoanina aza tsy misy tadidio tompoko tena misy ny fanampandrava ary raha tsy mino ianao de analyse eo ny zavatra resahana eto atsoy ny larana tarby rehefa zeny hoe tena tsapako eo amin'ny fiainako pasteur ny zavatra resahanao karama miditra ihany fa ny fivoahany koa enjana be ny vola miditra ihany ny tsena mandeha fa ny lalany koa enjana be misy fotoana manangona kely nareo de vao mitsangana ny voavoangona le izy mingezangeza kely misy zavatra mitranga mino fa mazava de mazava zay mametraka ity ampiandohana sady de mandram-piona ny pasteur andro nitondra antsika anaty famarana sy fanazavana fanampiny farany ao anatin'izay rehetrarehetra izay misoratra amin'ny fahita lavitra eo ny larana tarby ka dia ho amin'ny manaraka indray ny pasteur andro no hitondra antsika anatin'ny famaranana fanazavana sy vavaka farany pasteur Andry enary tompoko etam-pamaranana de ozy ny ten'Andriamanitra ve ny devolo tsy avy raha tsy amono andringa tadio tsara fa ny devolo rehefa tonga anatin'ny fiainan'ny olona de tsy hitondra fiainanao azy zany zao Jesosy no avy anana fiainana be dehibe fa rehefa io karazana fanahy iny manomboka tafiditra ndrany pasteur tsy azony le olona hoe nanomboka ovenany no nidirany ty karazana fanampandrava ty manomboka tsy ohatrany hoe tsy fata zany hoe taiza ny fomba nidirany fa jereo tsara ny fiainanao ataova analyse tsara ny fiainanao tsy haiko hoe tamin'ty 2023 ty na jereva akaiky hoe nanomboka taiza ianao no naremarky fa nisy zavatra nanomboka ny krosy teo amin'ny fiainanao nanomboka taiza no manomboka nisy zavatra remarky anao ary misy hoe zavatra tsy mpitranga eo amin'ny fiainanareo nefa lasa mitranga eo le izy de indraindray pasteur avariana fametsiny mivady hoe avy aminao io ndray teny hoe avy aminao mihitsy io de io vao maika lasa ohatrany hoe miapy any le olana miapy any le fototra de zao vao maika mikorotana fiainan'le olona ka etam-pamarana zay aloha ny vavahana eo anao de manetana anao zay ny anjarana iny mitory ny filazantsara anjarana iny no mampianatra anao sy manoro ny lalana tokony izoranao fa izay tsy afaka mamorse anao fa ny anjarany fotsiny manapita hoe misy lalana azonao elana amin'ny toerana io misy fomba ahafahanao miala amin'ny toerana io raha anaraka nizay zavatra mba omen'Andriamanitra anay eto araka ny tenin'ny pasteur David teo hoe indraindray ny heveriny olona fa rehefa miresaka ny vaony oloko de resaka devolo foana
satria tompoko dia samy manana famezam-pahasoavana zay nomen'Andriamanitra azy ary samy manana mission. Zanak'Israely dia tafiditra atao amin'ny tany Kanana ihany, fa maro mpanompon'Andriamanitra ny fandimy zay izy vao tonga tao, fa zao mitanjona dia tonga tao ihany. Na dia Mosesy azy zany namoaka azy tao amin'ny tany Egypta, dia tadio fa tsy Mosesy tondra nazy niditra tao. Dia tahaka zany ihany koa tsika anatin'ity famponan'ny tompo ity, betsaka fiangonana misokatra tsy misokatra eroa, ka tsy natao ifampitsikerana na atao hoe ahoana, fa samy manana zay zavatra nampitondran'Andriamanitra azy, samy manana ny zavatra namangin'Andriamanitra mpanompona ao anatin'izay iraka rehetrarehetra zay. Ka ny tompo hitantsika anatin'izay ten'Andriamanitra fampianarana fofohy lavalava ty tamin'ity fahita lavitra ty, ary ty tiany koa tamin'ity onjam-peo ty matoka fa nandray zavatra anao na dia anatin'izay fotoana fofohy zay aiza, misy laharan-taraby zay ahafahanao miantso, ahafahanao mandefa message, mandefa kisoratsoratra raha te eo na mivatana aminay ianao na mba ty fampiresadresaka, dia nenay ny telefôna tsy maty 24/24 7/7 dia mandeha foana ny telefôna, afaka mandray anao foana amin'ny alalan'ireny karazana message reny. Be deaibe no nandefa message fa voaray anay vavaka ho anao zay tsy adinay akory, ndraindray moko misy fotoana hoe tsy araka le amaly alizy fa dia tsy adinay mitondra bavaka anareo. Zay fotoanatsika azadino fotoanatsika misabotsy etsafobe mangarano 200 metatra varatra ny fiangonana Damaskos, mitsofoka mena avaratrany eo amin'ny 200 metatra vao midina vao miala fotsiny anao amin'ny ao amin'ny Damaskos dia zao misy akay mandray anao dia afaka manoro anao sisikana anatin'ny fiangonana. Tahak'izay ihany koa ny etsakiriry etsy amin'ny paradesy teo aloha, vao midina moron'ny dalana eo anao dia zao misy akay mandray anao afaka mbapiditra anao sisikana anatin'ny fiangonana. Tonga avy ianao fa ny tompo hitanao ary ampitombo fahasoavana ao anatinao. Vavaka ao anao dia ambadiky mivavaka dia minosady fa andray fahasoavana ianao andray fanasitrana. Raha marary anao dia petrao amin'ny mifatra marary anao ny tananao dia ivavaka ho anao ny tenako. Ivavaka antsika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy matoka fa matoa zay tonga amin'ity plateau ty dia zao hoe misy iraka manokana hampanaovinao anay miralahy eto. Vavaka sa tompo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ireo olona ao anatin'ny tokantrano mandre an'izao onjam-peo zao, mahita n'ity fahita lavitra ty, mametraka ny tanany eo amin'ny faritra marary azy. Mivavaka reo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta, manonona teny mpanasitrana amin'ny anaran'i Jesosy tononoko mitsahatra ny aretina zay nampahory an'ity vehivavy ty nandritra ny fotoana lava, tononoko mitsahatra ny aretina zay nampahory an'ity rahalahy ty, nampahory an'ity ray mpianakaviana ity. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireo karazana fanampandrava sy mpanakorotana rehetra nandrava ny fiainany hatramin'izay, manomboka androany ho fatana ny soratra masina, ho fatana ny ten'Andriamanitra dia izay fahafantarana zay no anafaka anazy ao anatin'izay fanandevozana zay. Jesosy hoe ampy zay fotoana ny ainan'ireto olona reto tao anatina tsy fahalalana izay, fa matoka fa ao ambadika nandrenesana zany teny zany, nandrenesana zany hafatra zany, dia manomboka isy dingana vaovao ataon'izy ireo. Izao tompo iova ny fiainan'izy ireo ao ambadika ny fandraisany ny teninao, ao ambadika ny fanaovany dingana dia ho any anatin'ny fiangonana, ho any anatin'ny trano fivavahana, dia zao hoe atsapa fanafahana izy atsapa fivavahana izy eo amin'ny fiainany. Raha eo tany manokana ny teny mba tsy verina foana, raha tsy efa natateraka ny nandrahanao azy atao ihany koa zay mpanomponao mba hitombo hatrany ny fahasoavana ao anatinay, ahafahanay mbola miazakazaka, ahafahanay mbola mandeha tompo mitoro ny filazantsara anao, naiza ny rahanao anay dia zao hoe vonon'izay anatanteraka ny fitoriana ny filazantsara amin'ny toerana tahaka an'izao na misehatra rehetrarehetra. Tahinao manokana ihany koa zao fahita lavitra zao mba ahafahany ny filazantsara miparitaka. Tahinao manokana ihany koa ny onjam-peo mba tena aharitra ao anatin'izao setra ny fanompony izao mba aparitaka ny filazantsara. Makasitraka araka amin'ny anaran'i Jesosy. Tahino ihany koa ny teknisiana, atao io mipihany rehetrarehetra sy mipijery rehetrarehetra hitombo fahasoavana raha amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanamasana no amangy azy ireny ka tsy atafandrimandry azy fa andray fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, amen. Inara tompoko, zay fotoanantsika manao veloma ny paster David Fandeferana, manao veloma antsika mpijery rehetrarehetra ny fahita lavitra, manao veloma ihany koa ntsika mpiany onjam-peo veloma tompoko. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandefandefy izy mba asitra.